faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo mando ny atmosfera amin'ny ankapobeny ary ny sesisesy ihany koa ny fandalovana rivo-drano ato Atsimonosy manana ny fanatanteraka ny orana tandrivo-drano zay sika manerana ny nosy raha ny maripanatsika ihany koa nisy fidinana zay ho an'ny voatany araka ny hitantsika amin'ny sary ireo faritra manao-drano hitantsika amin'ny sary zao dia midina ny maripana zany nanomboka tamin'ity androany ity mitoy zany atao anatin'ny telo andro avy ny ambiny kosa tsy dia misy fiovana firy toy izao ny toetrantsika ary ny rahampitso vao maraina dia andrasana ny tandrivon-drano mety iray kotrika ho an'ny morontsiraka avaratry ny rehefa-nosy mitatra kely zay raha ty amin'ny atitany zany hoe ny faritra betsiboka sy ny tendro miavaratry ny faritra nalamanga ary koa ny any amin'ny faritra ibongolava mandraona mety arahina tandrivon-drano ihany koa ny morontsiraky manoro ny atitany moa zany dia mandraona tsitokotoko ny andro amin'ny ankapobeny raha ny ambiny kosa maina tanteraka ho an'ny rahampitso tolakandro dia mitoetra ny tandrivon-drano mety iray kotrika ny tapany avaratry ny nosy miaina an'izay ihany koa ny voatany ary mahazo an'izay ihany koa ny any amin'ny morontsiraka voany atsinanany nosy maina kosa ny andro ny tapany avaratra atsinanana sy ny morontsiraka andrefana ary koa ny atsimo andrefany nosy iray manontolo raha ny maripana vinavina ho an'izay rahampitso izay raha ny voatany manokana aloha zany dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9 ary ny morontsiraka atsinanana 4 ka hatramin'ny 13 degré celsius mazava ho azy fa ny any andrefana trano zany misy ny mafana indrindra mahatratra any amin'ny 5 degré celsius ho an'ny andron'ny alakamisy kosa indray dia misy hatrany ny orana tandrivon-drano andrasana ho an'ny tapany avaratra andrefana ny voatany ary ny tapany atsimo ihany koa dia miandry an'izay zany manomboka ny andron'ny alakamisy ho indrindra ho an'ny tapakandro hariva ny morontsiraka avaratra atsinanana maina hatrany ny andro toy izay koa ny any amin'ny morontsiraka andrefana zany hoe ny morontsiraka melaky menabe sy ny morontsiraka tapany avaratry ny faritra atsimo andrefana ny maripana ho vinavina ho amin'izay alakamisy izay dia tsy dia miova firy aloha zany amin'ny ankapobeny ary mbola eo amin'ny 5 degré celsius eo ny ambony indrindra hita any amin'ny ilany andrefana nosy ny 5 degré celsius hita any menabe ary ny 9 kosa dia hita any amin'ny distrikany analalava ho an'ny andron'ny azoma tsy dia miova firy hatrany zany toetrantsika manantena hatranytsika azorana ho ana faritra maro amin'izay andron'ny azoma izay ankoatrany any amin'ny morontsiraka analanjirofo atsinanana vatovavy fitovinany sy ny morontsiraky ny menabe zay mbola mety maina kely aloha zany ny andro fa ny ambiny kosa dia miandrandra orana tandrivon-drano raha mipotroka ny maripana vinavina dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ho an'ny morontsiraka atsinanana ny ilany revana kosa indray eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny voavinavina ny voatany kosa indray dia manodidina ny 18 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andron'ny azoma izay toy ny mahazatra dia faranantsika amin'ny tany falotoandrivotra nisy teto Antananarivo ny fandaharana amin'ny ankapobeny ny tany falotoandrivotra eto Antananarivo amin'izao fiandohany herinandro izao dia ambanin'ny fetra MS avokoa aloha zany ny rehetra voaray raha ny mandrafitry ny toetrandrontsika kosa nefa atao anatin'ny 3 andro dia vinavinaina mbola hijanona ambaniny amin'ny ankapobeny izay tary falotoandrivotra izay zany hoe noho ny fisian'ny rotsakorana moa zany mety ampienan'izay tany falotoandrivotra izay eto Antananarivo renivohitra izay ny météo tsika tamin'ity androany ity rahampitso indray ny fotoana manaraka veloma tompoko